Ny Levitikosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fa raiky ambin'ny folo indray no jerentsika anio. Levitikosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fa raiky ambin'ny folo. Fa ny ainy nofo dia ao amin'ny rà, ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny altara mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana. Zay indray zany jerentsika dia nambarany tsara amin'ny tapany voalohany hoe ny ainy nofo dia ao amin'ny rà. Ny dikan'izany zany dia hoe ny rà zany dia midika hoe aina. Ny rà dia midika hoe aina, ary fantatsika na amin'ny lafiny siantifika ara fa ny rà no mitondra ny oxygène rehetra mamelona ny olombelona, ary rehefa hoe mandatsaka rà zany dia mandatsaka-aina. Zany hoe rehefa misy ny rà latsaka dia misy aina very izay, ary rehefa be dia be ny rà very amin'ny olona iray dia maty le olona. Ka ny mandatsaka rà zany dia midika avy hatrany koa hoe mamono olona. Zay no tena hevitry ny rà zany raha araka ny soratra masina sy ny voalaza eto amin'ity Levitikosy toko fahafito ambin'ny folo ity hoe ny ainy nofo dia ao amin'ny rà. Dia nomeko anareo zany atao ambonin'ny altara mba hanaovana fanavotana ho anareo izy satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana. Dia fantatsika zany fa ny mandatsa-drà dia mamono, ary ny dikan'izany ny mila avotantsika. Fa manino tsika ny mila avotana? Satria isika dia mpanota. Ary haitsika tsara ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo izay milaza hoe ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Rehefa manota tsika zany dia ny miandry antsika dia fahafatesana, rà latsaka. Kanefany ny atao hoe manao fanavotana ny rà dia misy ràna biby na ràna zavatra hafa izay tsy misy kilema zany alatsaka misolo antsika raha tokony isika no faty, dia misy alatsaka hisolo antsika. Raha alatsaka hisolo antsika dia izay no manao fanavotana mba hahatonga antsika tsy ho faty. Dia tahak'izay mihitsy no nitranga voalohany hatrany amin'ny andron'ny Abela. Na vao nanota mihitsy Radamase Eva dia nanao ravi-kininina izy mba ho ravina viavy izy ho fanakona ny henatra vokatry ny fahotany, fa tsy leken'Andriamanitra iny fa nisoloany blouse en cuir na hoditra biby zany ilay izy hanakona ny henatra. Ny dikany dia tsy maintsy nisy biby ny vonoan'Andriamanitra tao dia ny hoditriny biby iny zany no mahatakona ny henatra zareo, fa tsy lay ravina viavy. Dia tahak'izany koa ny an'i Abela. Ny an'i Kaina dia vokatry ny asa nataony no nevery ny fahanatonana sy azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa ny an'i Abela zay avy amin'ilay zanak'ondry zay no vonoana nalatsaka ny ran'ilay zanak'ondry ny solo azy tondra ny fahotany dia zay no nahatonga ny fanatitry Abela nankasitrahana noho ny an'i Kaina, satria nisy rà nalatsaka nanao fanavotana ho an'i Abela. Dia tahak'izay ihany koa ny eo amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo, dia haitsika tsara ny tantara izay angamba io no tena hain'ny olona rehefa miresaka rà izy, dia io avy hatrany ny ao an-tsain'ny olona hoe tamin'ny loza fahafolo tany Egipta dia nisy an'ilay rà ny zanak'ondry natao teo amin'ny tolam-baravarana, dia zay nametraka an'iny dia tsy tratran'ny anjely mpandringana, ny lamatoa amin'ilay tokantrano zay manao an'iny. Dia ilay rà zany miaro amin'ilay anjely mpandringana. Kanefa mila fantatsika fa ilay rà dia tsy hoe miaro amin'ny fahafatesana fotsiny, fa misolo ny fahafatesany lamatoan'ny Israely mihitsy ilay rà. Ary zay tsy misy an'iny zany ny Egyptiana dia mazava ho azy fa maty avy hatrany ny lamatoa rehetra amin'ny Egyptiana, satria tsy nisy an'iny rà iny zay misolo ho avitra ho an'ny zareo. Ka le rà eto zany dia tsy vitany hoe fierovana fotsiny no asany, fa manao fanavotana mihitsiny, misolo an'ilay lamatoa zay tokony ho faty,
lay rany zanak'ondry atao eo amin'ny tolambaravarana ary fatatsika fa rehefa vita iny dia nafahana tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely lehibe lavitra zany ny fiarovan'lay raha satria manafaka azy amin'ny fanandevozana iny raha iny ary mampiseho ny fisoloana zay nataon'le zanak'ondry amin'ny zanak'Israely raha lamatony tokony ho faty dia le zanak'ondry ny maty ny solo anazy zay le atao hoe fanavotana dia hitatsika tsara rehefa ivoaka any Babilôna ihany koa ny zanak'Israely taty aoriana dia mbola ny sarin'io ihany no ambaran'ny Isaia amin'ny Isaia 7:7 aitsika tsara ny 7 tapany voalohany fa ny tena hevitra io Isaia 7:7 io matetika dia tsy hitatsika satria tsy vakitsika araka ny tokony ho izy lay Isaia 7:7 fa izao ny tompo Andriamanitra ao dia ny ray amason'Israely mpamonjy anao omeko fanavotana anao Ezipta ary hosolonao Ikosy sy Seba satria sarobidy eo masoko ianao ary be voninahitra ianao sady tiako dia olona no omeko solonao ary firenena no hosolony ainao. Dia hitatsika eto zany fa miresaka fanavotana izy, miresaka fisoloana ihany koa izy ao anatin'io dia ozy izy hoe omeko fanavotana anao Ezipta, omeko fanavotana anao Ezipta zany hoe Ezipta no maty, Ezipta no mamony lamatoany mba ho fanafahana ny zanak'Israely. Zay nefa zavatra nitranga teo amin'ny Israely dia zay ny lazainy dia zay koa mahasarobidy atsika eo mason'Andriamanitra satria olona no omeny solontsika lasa avitra tsika, lasa afaka tsika, lasa velona isika satria misy olona ny firenena mihitsy no atolotr'Andriamanitra hosolony atsika zay hoe maty eo amin'ny toeratsika. Zay le izy maty zany hoe mandatsaka ny rano zany na maty eo amin'ny toeratsika dia zay zany lay fanavotana zay le mampiseho le fitiavan'Andriamanitra atsika mahatonga atsika malala eo masony fa eto mo tsara mihitsy nanehony ny baiboly protestanta dika teny fanitsiana fahenina zany milaza hoe sarobidy eo imasoko ianao satria tsy maintsy misy nafoy, tsy maintsy misy nandatsaka ny rany Ezipta, Kosy, Seba, olona firenena mba anafahana ny zanak'Israely zany amin'ny fanandevozana ny fangejana izay mahazo azy. Dia zay zany ny dikan'io raha io mahasarobidy an'io raha io. Dia ny Hebreo 7:2 dia milaza tsara mihitsy hoe ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra ento manao fanompom-pivavahana dia ny fahafazany raha toy izany koa satria saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Zay zany ny tena asan'le raha ahafahana mahazo famelan-keloka satria efa nisy nandoa ny vidiny sy ny sazy ny eloka zay tokony niatra tamintsika satria efa nisy maty ny solo atsika, nisy nandatsaka ny rany ny solo atsika dia fatatsika tsara fa Jesosy Kristy ny tiany ambara. Fa tany amin'ny testamenta taloha raha toka no fafazana rany tabernakely sy ny fanaka rehetra tao amin'ny tabernakely dia tsy hoe fiarovana azy ireo amin'ny surtension na jiro tapaka tampoka na mba tsy ho simba le izy akory satria tsy mbola nisy akory ary zany tamin'izany fotoana zany fa ny antony namafazana rany fitaovana rehetra tao amin'ny tabernakely dia ho fanadiovana azy, ho fanamasinana an'ireo fanaka sy fitaovana rehetra reo hoe atokana ho an'Andriamanitra, anaovana fanompom-pivavahana ao amin'Andriamanitra ireo fitaovana ireo. Zay ny antony namafazana raha. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna ozy izy. Zay dia midika ny raha zany dia anadiovana atsika, anomelana ny fahotantsika, anamasinana atsika no hevitry ny raha fa tsy hoe fiarovana akory. Eny miaro izy fa tsy
izay zavatra hoe fitaovana no arovana sao de simba de arovany rany jesosy na ny fahasalamana fa kely loatra zany miohatra amin'ny asan'ny ra fa ny asan'ny ra de lehibe lavitra noho izany de ny famelan-keloka midika ina moa ny famelan-keloka ny famelan-keloka araky ny kolosiana toko 1:12 de midika an'izao hoe sady izy no ampihavaniny aminy zavatra rehetra ka ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy io amin'ny fampihavanana ny ety ambony tany na ny any an-danitra de fantatsika tsara fa ny helokontsika efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mila raha latsaka zay ny tambin'ilay helokontsika sy le fahotantsika dia lay raha nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana de io rany teo amin'ny azo fijaliana ozy izy nampiavana atsika indray tamin'Andriamanitra io indray no nampifandray atsika tamin'Andriamanitra ilay tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana satria voaefa n'io raha io ny fanavotana izay takian'Andriamanitra atsika hoe ny fahafatesana ny tambiny ota de lehibe lavitra zany no izay fiarovana eritreretintsika hoe miaro amin'ny aretina miaro amin'ny fahasimbana miaro amin'ny jiro tapaka ny raha fa lehibe lavitra noho izany mampiavana atsika amin'Andriamanitra ka na mety ho simba ary tsy iriny zany fa ny fitaovana rehetra de zavatra mandalo mety ho simba ary fitaovana de ny fihavana atsika amin'Andriamanitra kosa dia tsy tapaka fa mbola zanany hatranytsika ary manana planina ho atsika hatrany Andriamanitra na dia misy fitaovana simba na aretina izay mahazo atsika zany ao anatin'izany fa ny zavatra mitranga ankehitriny de lasa tahaka ny sampy ilay raha zay tonontononona fahatany de ohatrany hoe manakery amina zavatra maivamaivana fotsiny de mitovy amin'ilay toka araharaka amin'ny kodiaran'ny fiarakodia ihany mba tsy hahatonga an'ilay kodiarana ho vaky pneu de ho tonga any amin'ny toerana alehan'ilay olona de mitovy am'izany ihany indraindray ny andraisan'ny olona maro ny atao hoe raha de miaro azy am'izay fa lehibe lavitra noho izany ny asan'io raha io de fampihavanana atsika amin'Andriamanitra zay no mahatonga azy miteny eo amin'ny 2:12 hoe ka izany no lazaiko tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinandray ianareo na ny vahiny zay monina eo aminareo inona indray dikan'le hoe tsy azo hoanina ny raha midikany hoe tsy azo hoanina ny raha dia rehefa hoanina mantsy io raha io de lasa atao tsinitsinina lasa tsy hitan'ny zanak'Israely tsony mazava dehibe azy hoe aina ane io ary io no misolo atsika io no manao fanavotana ho atsika rehefa araraka eo ambonin'ny altara de mba ahitany zanak'Israely mazava dehibe azy no antony tsy hinanana raha fa ny raha akory tsy hoe biby maloto ny tsy hinanana azy fa sarobidy loatra de ny Hebreo 13:7 de milaza tsara hoe aza mety avilin'ny fampianarana maro hafahafa ianareo fa tsara raha mpiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny anina zay tsy mahasoko akory ny mahavatra azy zay ny fotsika zany de mila mahatsiaro foana ilay zava-dehibe le fahasoavana ilay fampihavanana le famonjena atsika tao am' Jesosy Kristy fa tsy hoe lanina amin'ny anina fotsiny zay mandalo ihany mora levina ihany ary lehibe lavitra noho izany ny resahany eo amin'ny Marka 7:7 ny resahan'i Jesosy Kristy azy de ozy izy taminy ay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra tsy fantatrareo fa izay rehetra ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny de tsy mahaloto azy miresaka an'ilay sakafo madio sy maloto Jesosy Kristy eto satria tsy miditra ao am-pony zany fa ao akibony ihany ka mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana izany ny lazany mba hampadio ny sakafo rehetra zay ny sakafo zany de tsy mitondra ninina atsika tsy mahavery ary tsy mahavontra satria mivoaka ny fivoahana fotsiny ka raha atao tahak'izany raha de lasa tsinotsiniavina satria mivoaka tahak'izay fotsiny nefa teaneo Jesosy Kristy tamin'ny zanak'Israely zay mbola sara izy tamin'izany paoma tamin'izany fa ny raha dia aina ary manao fanavotana ka tsy tokony tsinotsiniavina hoanina fotsiny zany satria tsy mahasoa akory ny mahavatra ny
anina. Ny farany amaranantsika azy moa de ny petera voalohany toko voalohany andiny 17 sy 17 mazava-dehibe an'io raha zay nalatsaky Jesosy Kristy io na ny ainy izay nafony Jesosy Kristy ho atsika. De zao no lazany hoe fa fantatrareo fa tsy tamy zavatra mety ho simba na ny volamena na volafotsy na volamena na navotananareo tamin'ny fitondran-tena adala zay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny raha sarobidin'ny Kristy, toy ny tamin'ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. De hitantsika eto ny asan'ilay raha fa io no nanavitra atsika tamin'ny fitondran-tena adala zay azontsika tamin'ny entin-drazana. Ary ambarany eto fa sarobidy io. Mieritreritra foana tsika fa sarobidy ny volafotsy ny volamena fa zavatra mety ho simba ihany reny, tsy misy midika an'ireny hoarina am'ilay raha sarobidin'ny Kristy zay toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilena sady tsy misy petipetina. Sarobidy be ny rahan'i Jesosy Kristy ka aoka tsy ataotsika tahaka ny fitaovana fotsiny na ataotsika hoe tahaka izany fotsiny satria miaro, tena miaro tokoa io. Saingy raha fahasalamana de tsy maintsy maty daholo ihany na ny apôstôly na ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tany aloha tany ary tsika koa de andalo an'izany ihany fa mihoatra lavitra noho izany ny asan'ny raha zay mampiavana antsika amin'Andriamanitra dia mipetraka ho zanak'Andriamanitra hatrany isika, no lay fanavotana, no lay raha nalatsaky Jesosy Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tena sarobidy ary mahery ny rahan'i Jesosy Kristy, fa aoka tsy hajanontsika amin'ny zavatra mandalo sy mety ho simba ihany ny herin'izany rahany Jesosy Kristy zany.